Kufanatsana sainam-pirenena malagasy.
vavy miantso ny kapitaine. Ny kapitaine ora kapo. Ty micro anao. Misy fitentsika zay afaka mibarea manao hoe ninina ho atolona! Ninina ho atolona! Tsy maintsy manesy! Rehefa hoanao raha. Iny ay. Ny kapitaine d'équipe lycée Miraba. Miarabanao. Miraba ny olona rehetrarehetra ka. Miarabantsika ty baolina kitra malagasy zay tonga eto amin'ny Kiajabe Mahamasina ny Barea. Isorana lehibe nareo tamin'ny fanampiana zay nataonareo anay. Hatramizao fa zahay Barea dia manome toky fa hiezaka mafy zahay mba hifalitsika zay ohatra tamin'ny kany. Ina, misy fantanina lycée ny Barea dia nampiray malagasy. Nanamarika ny tantara baolina kitra teto Madagasikara satria sambany isika mba namiratra tamin'ny kany. Namiratra ianareo nandresy RDC, Nigeria, Guinée, Burundi, riare malagasy ny ekipa Barea Omblay Mahery. Tamin'ny dingana voalohany teo tamin'ny fifanitsarana Coupe du Monde tamin'ny alakamisy dia niondrika isika resy ary afaka andro vitsivitsy dia itoto ho any Tanzania ianareo hiatrika ny lalao manaraka dia ny fifanitsanana ary afaka manantena ve isika fa hibata fandresena ianareo any Tanzania. Marina zany fa resitsika fa ny baolina boribory ary mbola misy match anaky 5 tsika fa mampanantenanareo vahoaka malagasy tia baolina kitra fa hiezaka mafy zahay. Tsy haiko natadininareo tamin'ny qualification amin'ny kanina iny naresy indroa tsika le match voalohany anakiroa tsika naresy dia aveo tsy tafiakatsy. Donc baolina boribory fa zay joueur Barea matoky fa tsy maintsy anao zay farafahaizanay mba ho tonga voalohany ao amin'io poule io. Androany dia andro lehibe eo amin'ny tantarany fanatanjahantena malagasy noho ny fahavitan'ny izao fotodrafitrasa lehibe izao ary manantena ny mpitia baolina kitra ary koa ireo mpitia fanatanjahantena rehetra fa misy zavatra mba hamparanao amin'ireo mpankafy ny taranja fanatanjahantena na vavy na lahy na eto Antananarivo na any amin'ny faritany zay manaraka antsika mivatana amin'izao fotoan'izao anisy. Lohany indrindra miarabanao andriany matofoloha Andriana Razoerina. Isorana lehibe ianao tamin'izao cadeau lehibe izay nomenao anay Barea izao. Tsy ho anay Barea ireny izy ity fa ho antsika vahoaka malagasy rehetra. Isorana ihany koa ianao tamin'ny zavatsoa zay vitanao taminay hatramin'izao. Andriamatofoloha tsy ho voavarina ianao ovina mihitsy zao zavatra nataonao izay fa hiezaka mafy zahay mba hiverina andray le fifaliana lehibe zay nataontsika tamin'ny kanina reny ary hiarahina indray isika. Ary misy manakena za fa tsy maintsy ho avy zay fotoana izay ary hiaraka hifaly indray isika misaotra tompo. Asina ora mafere! Bola bis! Ka zao iteza hoe Barea, tsika rehetra zay miaraka amin'ny teny hoe vonina. Preve. Tsemy tsara. Isa roa Barea!
tsara e. Barea! 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 Merci beaucoup. Soka anisi wasikereka sisi keura kureka mafe. Misi ni apa dalam petaka. Temisi bola si bola saya kiwa. Kane bapa nama fisi ni Evan Teteolu. Dia ifuza fikuza kuzana. Iti futra salei beiti. Samwe. Ati tika zrega. Nimitandru. Iti kianza iti. Nenem nareu. Kitse. Dia ni tarubana. Ni César Zimpetrana. Zagusika dia anaraka matcha yana ni Barea Sinekiba ni Sefa Uljan mafana matcha aratia matcha kalaini sama matcha tadi ni ekipa ni CFFA ni ekipa Sefa sawa red ekipa Sefa Seitaria na lima tutota Tentana na ni Anduaran Futsi Nimera Anduaran Futsi Nu Namurna Alisani CFFA Zanani Centre de formation de football Anduaran Futsi Nyara katam nireu Panul Sainan Tanana ni Amat Futsi Andoran Futsi azafady display honorant ipana zatra Tidi Mrala Siratu no mitondra ny CFFA ry zareo reto no tomponangany analamanga asina tabataba be dia aza tonona fa amin'ny fa 12 vola septambra izao misy nelawa ateny ekipa ny CFFA zay hotoanatsika malagasy reta izany fa ireo ekipa ireo dia afaka fotoana foya ho hitatsika ao anatin'ny ekipa ny Barea marina tompoko fa jereto Barea reto dia ohatra zao ny lavako taloha na bogositeko lava le taloha tsy namosave Diktisefa rehetra zao i Carolise Relikele Matiasa di Karuna di CFFA nutumpuni Ambuara di Madagaskar rehefa avy nandavo ny Atema nandavo ny Elgego nandavo ny Knapsa tamin'ny lalao famarana ry zareo dia niakitra ny Coupe d'Afrique de club champion ny club avy any Zambie no ifantonana zareo amin'izany ary ity club CFFA ty dia misy any Tsito di Rino Chrétien ao anatin'ny Barea de Madagasikara dia araka nambaranareo teo ry namako dia isy ny lalao ifanaovan'ny ry zareo eto amin'ity kianja ity ary isolatsika rehetra ny filoham-pirene ikarakara zao toerana Stade Barea izany ary izy rehetra vita zany ary isany koa raha matovady nanohana anahy eo koa ny zana bogositry Pierre Souet manatana sy matanatalan'ny aneny ary tiky nareo tiky reo matsiralanay atsona ekipa ny Barea faharoa anao anay matcha zay tonanina ny CFFA noho izany dia lalonantsika eto dia ataontsika tena fety be ary tsisy mialy eto androany eo any koa ireo karamesa amin'ny filoham-pirene zaka vazimia ary matsabeka o
afomanga dia tolona tsara mifonareo hoanareo mimerameny zany rehefa aveo a dia mbola tsy maintsy vidina kely rehefa aveo a rehefa anao ny afomangotsika leo amin'ny sezamenamena any sezamenamena ny ambony ery dia rehefa mandeha ny afomanga dia vidina kely anareo a satria hipopoka izy tansymena noho izany ho fandamilatsika dia anomanina dia zao sady a hoanareo farany ambony indrindra dia mbola midina kely ray aman'ena reo a amiko aminy dia maitsomaitso aty nareo rehefa aveo